masaka. Enareo zay ihany porte plainte kôka mazy rapide. Any parquet fotoana. D'accord. 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 Ok. Masoudia non faut pas te foutre. Allez. Ok, c'est bon. Calme-moi. Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka ny watawata gasy ny tenako androany isika de ndondera resadresaka ny mahakasika ny toetsainy gasy sy ny tsy fahazakana izay fahefana izay eo ihany koa ny mahakasika ny valim-pifidianana sy ny fanohan-kevitra nireo ratsamandraika mahakasika ny zotra-pifidianana tamin'ity taona 2023 ity fa milohan'izay dia azadiny manao commentaire amban'ity vidéo antsika ity mba hafahana manravina andreny hevitra rehetra reny hanaovantsika vidéo manaraka eo ary azadiny toraky izany ihany koa milaiky ny vidéo antsika azadiny ihany koa ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa lemsisy tonga watawatagazy toy izao ny fanaovana azy tsy ampy isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary araky ny fanatsipitary ampiandohana moa resadresaka antsika androany dia mahakasika ny toetsainy gasy amin'ny tsy fahazakana fahefana fa mialoha hidio antsika am'izay resaka toetsainy gasy zay ndao ara ho taterina amintsika ny ako ny fifidianana izany hoe valim-pifidianana vonjy maika izay navoaka ny seni tamin'ity androandroany ity araky ny efa fantatsika hatrany moa dia hita fa ny hena dia ny hena tokoa ny tahampavitrian'ny mpividy tamin'ity taona 2024 ity satria 39% fotsiny ny pourcentage n'izay mpifidy zay nandritra ny fifidianana zay natao tamin'ny 16 novambra iny tsy vitany efa ambany ny tahampavitrian'ny mpifidy dia mbola maro koa ny vatomaty sy ny vato tsy manan-kery tamin'izany fifidianana izany maro ny vatomaty ary maro ny vato tsy manan-kery fa nanaitra ny be sy ny maro nefa ny tamin'ny voka mpifidianana izay navoaka ny seni tamin'ity androandroany ity mpifidianana vonjy maika dia ny hena toy ny fienantitra ilay vatomaty sy ilay vato tsy manan-kery araky ny voalazany radio mangaraharahatrany moa ity vaovao ity satria raha hoarina tamin'ny navoaka ny seni tamin'ny omaly izay isany ambony dia ambony ihany koa ny vatomaty sy ny vato tsy manan-kery dia tamin'ity androandroany ity lasa ny hena lavitra dia lavitra izany vatomaty sy vato tsy manan-kery izany ka ny fantanina mipetraka anaty lohany be sy ny maro ara dia ny hoe mety ho inona no antony mahatonga an'izay vatomaty sy vato tsy manan-kery zay lasa mihena mpitoerana eo mahakasika an'izay vato maty sy vato fotsy zay hatrany moa dia raha ny navoaka ny seni tamin'ny 7 novambra 2024 tamin'ny sivora maraina sasany dia ny vato fotsy 21481 ary ny vato maty 13815 tamin'ity androandroany ity anefa dia talanjona ny rehetra raha nahita ny vokatra izay navoaka ny seni fa ny vato fotsy lasa ny hena 21030 ary ny vato maty teo eo amin'ny 13206 ka izany indrindra no mahatonga ny fantanina marobe izay mipetraka mbola hosetriny zay fifidianana zay hatrany moa dia nilazany sadaiky fa hanao fanambarana izy ireo androany sabotsy 18 novambra 2024 izay fanambarana izay moa dia ho ataon'izy ireo ao amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe nouveau hotel eny Alarobia araky izany ara dia mpanarabavao maro no miandry izay mety ho ambaran'izy ireo izay heverina fa mety hifantoka amin'ny fifidianana sy ny toedra raha politika misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanambarana hatrany moa dia nilazany heviny ihany koa ny professeur Ranjeva Raymond izay milaza ny fahitany ny raharam-pirenena misy ankehitriny teboka efatra no namehezan'ny professeur Ranjeva Raymond ny fahitany ny raharam-pirenena izay misy amin'izao fotoana izao voalohany amin'izany nilaza izy fa tsy ara-dalàna ny androm-panjakana izay voakasiky ny didy tsy ara-dalàna sy tsy manaraka ny lalam-pandrenana navokana ACC ny filohan'ny antenimberam-pirenena irery ihany sisa no hanitokana mbola ara-dalàna sy ara-drariny amin'izao fotoana izao nilaza ihany koa ity professeur ity fa tsy misy afaka misalaotra ny filoha faratampony filohalindahy ankehitriny ka ny lalàna no tokony ankatoavina fa tsy ny baikon'olona no tendrena no sady tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny noho izany ho izy hatrany famerenana ny tany tandalandra no laharam-pamehana ankehitriny mba hahafahana manomana ny fifidianana tena madio aniraisany rehetra anjara malalaka sy mifanaraka amin'ny marina ara-demokrasia ka hoekeny rehetra ialana amin'ny romorom lava izao romorom lava zao tsy misy fiafarany eto Madagasikara izay filoha lany eo dia ahitana défaut daholy mba ho vinara isika eto Madagasikara no mba hanana filoha izay lany mbahoaka ary tsy ahitana kritika mihitsy ao anatin'ny fotoana lavalava izay tondrany an'ity firenena malagasy ity fa araky ny hita hatramin'izay manko izay filoha rehetra ny fandiby teo dia nahitansika défaut daholy sode ara mba isika malagasy mihitsy arany tena mila fanovana toetsaina sy ny fomba fijery fa tsy
tsy ireo mpitondra no mentsika tsy ny lava izao na de fa hita aza misy amin'ireny mpitondra ireny mba efa nanao ny ezaka ary nanao ny antso zavatra mihitsy ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara fa isika mihitsy ara indraindray tsy manana faharetana amin'izay mety hahatsara sy hahasoa ny taranaka mampara tsy manam-paharetana isika malagasy ho iaho satria ny tena tiantsika ary ny mahazatratsika malagasy hatramin'izay dia zay zavatra tenenin'ny vava dia mila tanteraka eo no eo nefa ny manao zavatra tsy mora mo ny manao mora tsy zavatra ka mila tony tsara ny fo ary mila manana faharetana isika raha te hanana zavatra tsara ajanoko atreo ny mahakasika an'iny resaka fifidianana iny fa andao ary ho jerentsika amin'ny tapany farany ny mahakasika ny toetsaintsika malagasy sy ny fomba fijerin'olona sasany izay tsy mahazaka fahefana mihitsiny araky ny tsapako sy ny hitako isika malagasy dia isany vahoaka somary tia voninahitra izay isika malagasy amin'ny kapobeny ary izay fitiavantsika voninahitra izay indrindra no mahatonga isika malagasy rehefa mahazo fahefana kely dia lasa manao tsindro hazolena ny sasany ary lasa manambanimbany ny hafa tsy vitsy amin'ireny olona izay mahazo fahefana ireny no lasa manambonimbony tena hanika lasa manao ny tsy fanao raisitsika ohatra amin'izany fotsiny ohatra tena akaiky ny ka izay nisy any Andro Soandriatongarivo izay fantatry ny besin'ny maro moa izany Andro Soandriatongarivo zany tsy iza fa vadiny ministra serasera teo aloha zany hoe vadiny Lalatina Rakotondrazafy fony izy mbola vadiny ministra serasera teo aloha dia nieboebo ny lehilahy ary hitampoko hitampirenena tatabajota serasera Facebook fa tsy vitsy ny olona izay nahazo menasy fandrahonana avy tamin'izany lehilahy zany ary misy ara ireo gouverneur izay tena rahondrahonana ohatra ny olona tsy misy fotony mihitsiny misy koa aza ireo général izay tena anaovan'ny menasy ka izay indrindra nahatongahy nanao an'ity fanohen-kevitra ty hoe vitsy amintsika malagasy no mahazaka izay fahefana izay fa rehefa mahazo fahefana kely dia toa lasa manambany ny hafa ary iny fahefana iny no entina isekosehona hanitsindrina ny hafa ka osetrin'izay hatrany moa iny hitantsika iny toy ny tantara rehefa tsy vadiny ministra ny serasera intsony ny lehilahy ka iny avetrany fa nidoboka any amponja izy amin'izao fotoana izao izay araky ny fanohen-kevitra n'olona vitsivitsy moa le karma existe zany hoe ny nataony ihany no mivaly aminy ka tsy mahagaga izany raha toa ka lasa manangam-pahavalo i Andro Soandriatongarivo satria ny valiny nataony ihany izao jinjainy izao araky ny hitantsika tamin'iny tapaserasera Facebook iny ka hoy iaho hoe manao vantsara hatrany fa tsy misy mafantatry ny ampitso vadibadika ny fiainana ny ananao ambony amaray mety ho ambany ka zay raha tompoko lasy tompoko vavy amaranako an'ity vaovaontsika ity ka dia manasanao hatrany anao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona an'ireny hevitra rehetra ireny ary manasanao ihany koa hilaikian'ny vidéontsika manasanao antanandroa hatrany hiabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa misy tongoatagoata gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka de mirary soa negatifo rambola hezis katika jobe itiavako no timyo umeka memito sasa gano tin follow no zautia for my head vitia vanga atulu chono tani hesa atulu chono
aza miagnatsiny